Alahady fa 7 Aogositra 2023. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mpitandrin-draharaha ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny Mino. Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, koa na inona fehezina ety ambonin'ny tany, dia ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahana ety ambonin'ny tany, dia ho vahana any an-danitra. Izany teny zany no loha hevitra hoentitsika anio ary angalatsika fampianarana zay ho velabelarin'ny ray aman-dreny am-panahy sady loha olona Olga Miadanarso mandritry ny toriteny. Amin'ny kafaliana trano ny havana no hiarabanatsika tonga manatrika eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity, ary isika ihany koa izay manaraka amin'ny haino aman-jery Facebook na Zoom na YouTube dia arabaina ihany koa tonga soa miombambavaka amin'ny isika eto. Ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Tompo izay manatrika atsika amin'ny toerana izay misy atsika ny ho amintsika tsirairay avy tsy ankanavaka ary isaorana azy zany. Izao sika dia maka ny Salamo 8:70. Idiranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrihan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao, hivavaka mandritra ny masinao, ka idera ny anaranao no ny famindraponao fahamarinanao, fa efa nomenao voninahitra ny tenanao ho ambony ny anarana rehetra. Tamin'ny andro tarainako nomaly ahy ianao, nomenao fahasahinao ka nisy hera ny fanahy. Jehova, ideranao mpanjaka rehetra amin'ny tany, mandre ny tenin'ny vahanao izy. Hira amin'ny alalan'i Jehova izy, ilay omeny voninahitra Jehova. Fa na dia avo aza Jehova dia mijery ambany toetra, ary mipiavonavina fantaniany lavitra eny. Dia andeha eo amin'ny fahoriana azy aho, dia amelona ianao, anenjitra ny tananao, anohitra ny fahatezerany fahavaloko ianao, ary amonjy ahy ny tananao ankavanana. Jehova ho tanteraka ny aminy, Jehova ho mandrakizay famindraponao, ary aza mahavoy ny asa amin'ny tananao. Ataotsika ny hira voalahatra. Yeah.
vavaka sika tompoko. Voreto zay ry tompo Andriamanitra io, manome voninahitra anao satria tompo sy mpanjakana ianao, ka ankalazaina sy derainay, eram-po eran-tsaina ny fahalebiazanao. Eny ray masinao, menao toko izahay fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anaranao, dia eo avofony ianao. Ko endreto ary izahay manatona anao ampanetretena sy ampanatsana. Dia raiso manitra akasitrahanao zao fotoana zao ary ampanginy tompo izay rehetra tsy avy aminao. Dia misaotra tompo ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoy ny teny ao amin'ny Levitikosy 7:12. Mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehovah Andriamanitra reo. Iara hivavaka sika tompoko. Amin'izao fotoana izao zahay dia mametraka indray ny fiainanay eo ambany fiarovan'i Jesosy Kristy izay tompo sy mpanjakanay. Mahatsiaro tsy tanteraka nefa zahay satria nanihy ary diso tamin'ny fihetsika sy ny fiteny ary ny fisainanay, ka tafasaraka taminao Andriamanitra. Nefa izahay mangetahetanao tompo, ka mangataka ny indra fonao ary ho avelanao heloka. Ry Andriamanitra tompo, hitantsika ao amin'ny Romanina 5:5 fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa izany dia azon'Andriamanitra atao tsara ny mamela heloka amintsika sy manome antsika ny fampanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay, raha mino marina tokoa isika ka mametraka ny fiainantsika amin'i Jesosy Kristy. Ny antakian'Andriamanitra amintsika raha mibebaka marina isika sy miverina aminy tokoa ary mitalao ny famonjeny dia ny finoana fa efa maty nisolo antsika Jesosy Kristy ary mitsangana tamin'ny maty. Mitsangana ary havana andray ny teny fampanantenana sy famelan-keloka avy amin'ny tompontsika. Fa ny fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy reare.
voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleloia, amen. Tany amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ny ambonin'ny tany ny olona gasitra. Ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy anareo ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo any Kristy. Ny olona voavela heloka ry havana dia say manambara ny finoany ampahibe-maso mba nitsika ny fiombonana sy ny firaisantsika amin'ny fiangonana kristianina maneran'izao tontolo izao dia raha antsika manonona ny fanekempinoana manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny nataon'ny mpanao batisa hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra tany izao tontolo izao sy araka ny teniny nataon'ny Andrea hoe efa hita ny Mesia zahay sy araka ny teniny nataon'ny Samaritanina hoe ny tenanay nonale ka fantatray fa izy tokoa ny mpamondro izao tontolo izao sy araka ny teniny nataon'ny Petera hoe ny fiainana Andriamanitra velona anao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay ay araka ny teniny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra. Ataontsika ny hira voalahatra.
resaka ny fiangonana zao tsika dia tonga eo amin'ny tenin'Andriamanitra ngatahana ireo tompon'anjara antony ety atao. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, nous allons à présent lire ta sainte parole. Nous allons à présent écouter le message que tu as à nous transmettre par tes serviteurs. Seigneur, donne-nous une oreille attentive à l'écoute de ta parole, afin que nous puissions la comprendre, afin que nous puissions l'appliquer dans notre vie, et que cette parole puisse nous fortifier, que ton message puisse nous édifier. C'est par le nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous te prions. Amen. Iaraka maki sy haino nasika tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko 2:20 atomboka amin'ny andinin'ny 7:10 ka hatsahatra ny andinin'ny 2:20. 7:20 azafady. Isaïe chapitre 22 du verset 19 à 23. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary roako hiala amin'ny fitoeranao ianao, sy ahongako hiala amin'ny raharahanao. Ary amin'izany andro izany dia antsoko kosa Eliakima mpanompoko zanak'i Hilkia, raha ampiakanjoko azy ny akanjonao, sady hosikiniko amin'ny fiakibonao izy, ka dia atolotro ny an-tanany ny fanapahanao, ary dia ho tonga arain'ny mponina i Jerosalema sy ny taranak'i Jody izy, ary apetraka eo antsorony ny fanalahidin'ny tranon'i Davida, dia moa izy ka tsisy arindrina, ary andrindrina izy ka tsisy amoa, ary atsatoko toy ny fiantonan-javatra eo amin'ny fitoerana mafy izy, ka ny sezam-boninahitra ho amin'ny mpianakavy indrainy. Amen. Dia mbola toizantsika amin'ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Izany dia ho hitanareo ao amin'ny Romanina toko 1:10, andinin'ny 7:30 ka hatramin'ny 9:30. Romanina toko 1:10, andinin'ny 7:30 ka hatramin'ny 9:30. Dia io izany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Indreny halaliny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain'i Jehovah, ary iza no mpanolontsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao, ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony, izy anie no memoninahitra mandrakizay. Amen. Ho fararantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, filazantsara araka ny Matio toko 9:10, andinin'ny 7:10 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy.
Rehefa tonga tany amin'ny faritany kaisarian'ny Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianany izy hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Aroa ireo, ny sasany dia milaza hoe Jaona mpanao batisa, ary ny sasany dia milaza hoe Elia, aroa ny sasany Jeremia na iray amin'ireo mpaminany. Aroa Jesosy taminy, fa ianareo kosa mba milaza ho izy. Namaly Simona Petera hoe ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia ondray Jesosy taminy, sambatra ianao ry Simona zanak' Jaona, fa tsy nofo aman-drano no naneo anao izany fa ndraiky izay any an-danitra. Ary izao koa milaza aminao fa ianao ny Petera, ary eo ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fitoeran'ny maty dia tsy haharesy azy. Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, koa na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Tamin'izany dia nandraran'ny mpianatra izy mba tsy hilaza amin'olona akory fa izy no Kristy. Amen. Vavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay ry Tompo Andriamanitra ay mandrakizay ao, raha omenao izao fotoana izao indray handrenesanay ny teninao. Andriamanitra miteny aminay isan'andro ianao amin'ny fomba maro samihafa, fa ankehitriny dia ajoronao eto hanambara izany, hanendry ny lelako ianao mba tsy hisy hovoam-bary eto anio afa-tsy ny teny avy aminao irery ihany, ary ampangino Tompo ny tabataba ny fona rehetra izay manakana anay tsy handray ny teninao, dia mitenena aminay araka ny fombanao, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no angatanay izany. Amen. Fifaliana no ifanatrehana tava aminareo amin'izao maraina izao, ary ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ane sy Jesosy Kristy Tompo ho aminareo. Ny loha hevitra dia arak'izay fanambara teny am-piandohana Mpitandrin-draharaha ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ny Mino, araka ny teny voasoratra ao amin'ny Matio 5:7-10. Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Koa na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra.
filazantsarany Matio, somary lava izy 7 toko. Mariana ihany fa mizara fizarana 5:10 io filazantsarany Matio io. Dia le anjarantsika androany tafiditra ao anatin'ny filazantsara ny fizarana 10, izany hoe efa madivadiva ifarana ka efa mitodika ho an'i Jerosalema Jesosy hiatrika ny azo fijaliana. Ny toko 4:12 hatrany amin'ny 7:20 hatramin'ny 7:20 dia nomen'ny mpamakafaka ny baiboly hoe lohateny hoe manomana ny mpianatra Jesosy mpanjaka. Ary ny anjarantsika izay 7:20 hatramin'ny 20 ao amin'ny Matio toko 4:20 dia nomena ny lohateny hoe ny fanekempinoany Petera, fa miresaka koa izy ny ao ny amin'ny fiangonana sady miresaka koa ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Misy olona vitsivitsy hitantsika ao Jesosy sy ny mpianatra tonga tany Kaisaria Filipo. Io tanànany Kaisaria Filipo io dia tanàna miorina eo ambanin'ny tendrombohitra Hermona dia lazaina fa tendrombohitra avo indrindra any amin'ny faritry Palestina. Fa sady koa miorina eo akaikin'ny loharanon'ny ony Jordana, zany hoe le rano mitsitsoroka avy any amin'ny tendrombohitra Hermona manome loharano ny ony Jordana. Fantatritsika daholo zany. Tonga teo ary Jesosy sy ny mpianatra. Ny mponina ao amin'io tanàna Kaisaria Filipo io ny akamarony na tanàn-dehibe zany na ny ambanivohitra dia jentilisa avokoa. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianatra hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Zany fanontaniana zany tsara marina ihany fa atao hoe karazana fitarian-teny amin'ilay fanontaniana faharoa izay tena fikendren'i Jesosy manokana ho an'ireto mpianatra reto. Ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Dia hitantsika ny valitenin'ny vahoaka ary fantatritsika fa reto mpianatra reto ombeny dia vavolombelon'ny fifanoheran'i Jesosy sy ny vahoaka sy ny mpitondra fivavahana jiosy. Izany ny zava-misy atrehan'ny mpianatra matetika mihitsy. Ary dia nametraka ny fanontaniana Jesosy, ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Dia hoy izy ny vahoaka hoe, hoy ny mpianatra hoe Eli hono ianao, hoe Jaona mpanao batisa hono ianao, hoe mpaminany hono ianao, Jeremia hono ianao. Fa zany nga mahagaga an' Jesosy, tsy mahagaga azy anie zany. Fantany ny tsy fahafantaran'ny olona azy. Fantany ny fanoheran'ny mpitondra fivavahana azy. Tsy mahagaga azy zany. Fa ny valiteny nomen'ny vahoaka dia mametraka kosa, manome valiteny feno fanajana, mametraka an' Jesosy amin'ny toerana satria izay no fahafantarany azy, mpaminany. Mpaminany lehibe malaza nanoharan'ny vahoaka an' Jesosy. Izy ary Jaona mpanao batisa izay lazainy hoe io zany Jesosy, tadintsika hoe rehefa tany tranomaizina ane Jaona dia naniraka ary izy hoe fa ianao ve tokoa ilay andrasana. Satria Jaona rehefa tany anefitra dia hitantsika zany any amin'ny filazantsarany Jaona toko 5:5-7. Jaona mpanao batisa dia jiro mirehitra ka mamirapiratra. Ary dia saika ny olona tamin'izay fahazavana nentin'ny Jaona izay ny olona. Izakazaka natao batisa, izakazaka daholo natao batisa ny bebaka, kanefa tsy izay no Mesia, tsy Jaona no Mesia. Lazainy vahoaka indray fa Eli Jesosy. Iza moa Eli? Eli dia fantatritsika tsara any amin'ny bokin'ny Malaki any toko 7:7. Eli dia mpialoha lalana ihany. Mpialoha lalana ny Mesia. Précurseur.
zay nilazana azy. Dia hoy indray ny vahoaka hoe mitovy amin'ny Jeremia izy. Jeremia dia ilay mpaminany malaza indrindra tao amin'ny testamenta taloha. Satria nahoana? Satria Jeremia teo anatrehan'ny fahorian'ny vahoaka dia tena nangoraka, tena niaina ny fahorian'ny vahoaka ary tsapany vahoaka izay fangoram-poan'ny Jeremia izay. Fantatry ny vahoaka ny alaheliny Jeremia noho ny fahoriana entiny reto vahoaka ireto. Anika tena nalaza tokoa Jeremia tao amin'ny testamenta taloha tamin'ny taranaka Israely. Dia hoy ny vahoaka hoe anankiray amin'ny mpaminany. Izay tsy dia tena fantatra, tsy dia tena fantatra hoe mpaminany hony e. Ry havana raha mipetraka aminao androany ny fanontaniana. Hamaly takan'ireo vahoaka ireo koa ve ianao sanatrin' izany? Sa mbola izany aloha no misy anao ankehitriny? Tsy manana ambarany amin'i Jesosy ianao, fa mpaminany izy aminao? Mieritrereta ry havana, mieritrereta. Hoy hoe fitarihan-teny ny amin'ny fanontaniana faharoa, io fanontaniana voalohany io. Rehefa ren'i Jesosy ny valiteny nomeny mpianatra dia tsy gaga amin'izany izy, fa nitohizany fotsiny. Ary ianareo kosa manao ahy ho iza? Manao ahy ho iza ianareo? Ianao izay tonga eto, ianao izay manaraka izao fitombavaka izao any amin'ny toerana misy anao any. Ataonao iza moa Jesosy? Ataonao iza Jesosy? Dia fantatritsika Petera izay misolotena mandrakariva ny mpianatra. Dia namaly Petera, ary namaly tsy namaly fotsiny namaly fa namaly ampahasahiana. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra, velona. Gaga Jesosy, kay tena nilaza ny fahamarinana Petera. Tena izay tokoa ny mahan Jesosy an' Jesosy. Ka nahatonga an' Jesosy ny teny hoe sambatra ianao ry Petera, sambatra ianao, sambatra ianao. Azonareo an-tsaina ve izany hoe Jesosy ilay Andriamanitra no miteny aminao androany fa sambatra ianao, kanefa miankina amin'ny valiteninao ny asambaranao. Fa mahafantatra an' Jesosy tahaka an'izao ahafantaran'ny Petera an' Jesosy izao ve ianao? Inona ny hitantsika ao amin'ny Matio 9:17-20. Misy an'izao teny izao ao manao hoe fa tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray. Izany hoe ny fahafantarana an' Jesosy dia mila ny fanahin'Andriamanitra manambara ao anatinao fa io no Kristy, io no Mesy, io no Andriamanitra velona. Fa raha tsy ao izay fanahin'Andriamanitra miteny izay dia mpaminany ihany Jesosy aminao. Tahaka ny mpaminany, mbola mametraka azy amin'ny mpaminany malaza moa mbola eo ihany. Fa hoe anankiray amin'ny mpaminany tsy dia fantatro loatra fa ohatrohatran'izany hony e. Tsarovy ry havana, fa arakaraky ny valiteny omenao no hiafarany ny fanahinao koa. Ny fiainam-panahinao dia miankina tanteraka amin'izay fahafantaranao an' Jesosy izay. Dia hoy Jesosy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona. Anarana feno, anarana nentin'ny Petera taloha izany. Anarana ataontsika hoe de naissance izany hoe Simona zanaky Jaona, izay ilay bara izany hoe zanaky amin'ny jiosy, zanaky Jaona. Fa satria hafa ny toetrany tamin'izy mbola Simona, ary ho hafa ny toetrany rehefa Petera izy
zay ny dikan'izao. Sambatra ianao ry Simona Barjona, le Simona efa c'est dans le passé. Manomboka izao ianao satria mahafantatra ianao a, dia omeko anarana vaovao ianao, petera, vato na vatolampy. Le petera moa dia anarana grika zany a, fa amin'ny teny hebreo izy dia kefasy no ilazana azy. Ka Simona izay natao petera na kefasy dia izao hafa ny toetra ny tany maha Simona azy, ary ho hafa ny toetra ny maha petera azy rehefa niaona na fantatra an' Jesosy izy, nanambaran'Andriamanitra ny maha ny Kristy an' Jesosy, dia miova tanteraka ny toetra ny petera. Sambatra ianao hoy Jesosy. Fa le fahasambaran'ny petera tsy vitan'izay ihany, nahazo anarana vaovao, fa nahazo asa vaovao koa. Dia nitohizan'i Jesosy hoe ianao no petera, zany efa vato mazava ho azy, vatolampy, ary eto ambon'ity vato ity no anorenako ny fiangonako. Izay le tsy ampitovy intsony ny maha Simona azy sy ny maha petera azy. Tsy mitovy intsony, tsisy ifandraisany. Isika moa tsy mba, ny katolika manome anarana nom de baptême. Raha mahafantatra havana katolika nareo fa ireny misy anarana hoe ity ny anarako tamin'ny baptême ity. Dia takan'izany, dia vita batisa zany izy tamin'izay dia omena anarana vaovao, anarana fanampy moa zany. Fa eto zany a dia niova tanteraka lay fikendrena tao amin'ny petera. Tsy Simona araka ny mampanjono azy tsony, fa petera zay efa mahazo andraikitra vaovao. Eto ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahady ny fiainatsita tsy haresy azy. Eto zany Jesosy a dia mpanorina ny fiangonana. Hitantsika any amin'ny Efesianina 2:2-20 any a, dia miresaka ny amin'ny Jesosy vato fehizoro. Ka Jesosy mpanorina ny fiangonana, mpanorina ny trano, fa sady Jesosy koa no vato fehizoro ny trano. Izay zany no hazavaina eto. Sady vato fehizoro Jesosy no mpanorina ny trano. Ka inona ary zany le petera vato? Aiza ho aiza ny toeran'ny petera raha hanorenana ny trano petera? Mazava ho azy fa Jesosy no vato fehizoro, ary ny mpianatra 12 no ho fanorenana ny tempoly. Eo zany dia mazava amin'izay hoe petera zany le vato voalohany nalatsaka hirafitra amin'ilay vato fehizoro. Mazava tsara zay. Jesosy no vato fehizoro, ary jereo tsara, rehefa alatsaka ny vato fehizoro ny trano anankiray, tsy misy manala an'io ao intsony, fa io no mahatrano an'io trano io, fa raha zany io dia mirodana tsisy ilana azy. Rehefa milatsaka indray mandeha io, tsisy mikitika an'io intsony. Dia arafitra eo ny vato fototra rehetrarehetra, ary narafitra teo ny vato 12, narafitra teo ny mino rehetra nanaraka rehefa mino ny teny nambaran'ireo apôstôly 12 zay ny rano Jesosy, araka ny Matio 7:20 zay aitsika tsara. Mandehana ianareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisage amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ary mampianatra azy zay rehetra andidiko anareo. Iraka lehibe. Izay daholo ny mision'ny mirafitra rehetra amin'ny Jesosy, lay vato fehizoro.
ndao angevaka itsika ny korintianina toko 7 korintianina voalohany toko 7 hoe vakina aloha ny andininy fahasivy dia vakitsika ny andininy faraky ambin'ny folo rehefa aveo andininy fahasivy dia zao milaza zao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fampiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Paul no miteny an'io. Ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitra Andriamanitra ianareo. Trano arafitra Andriamanitra ianareo. Izany hoe izaho sy anao dia anisan'ny vato izay alatsaka irafitra amin'ilay vato fehizoro dia Jesosy Kristy. Izany no hevitra nojerenay tany amin'ny isan-taona, tany amin'ny isan-taonan'ny fivoazana. Araka ny Korintianina voalohany toko 7 andininy faraky ambin'ny folo. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no vato fehizoro dia mirafitra ao Petera sy ny 12 Jodasy tao tadio Matiasy no nisolo azy sao dia diso hevitra tsika. Matiasy no nisolo an'i Jodasy. Nirafitra teo ny mpianatra 12 ary izay rehetra mino an' Jesosy Kristy dia mirafitra eo amin'izay mpianatra 12 miaraka amin'ny mpianatra eo. Izany hoe mila mirafitra amin' Jesosy ny vato tsiraray izay mamelona ny fiangonan'Andriamanitra. Ry havana, sao ianao dia mieritreritra fa ny sitraponao no nahatongavanao teto. Sao dia mieritreritra hoe tia hitany anina fa alao andeha androany aloha. Fa ny vato anie ka ampiasain'Andriamanitra angoniny ary mandra-piveriny Jesosy any amin'ny raha ny lanitra anie Andriamanitra mbola mandrafitra ny trano fanahy io izay tsy hafa fa izaho sy anao. Mandrafitra Andriamanitra, mandrafitra tsika izy. Tena vato velona ve? Sa kisarisarim-bato? Sa vato maty? Zany hoe karazam-bato daholo e. Manahoana ianao ao amin'ny trano fanahy izay arafitra Andriamanitra? Ny endrika izany nge ka zao fiangonana misy antsika izao e. Ny fiangonana ilay atao hoe vavahadin'ny lanitra. Ny vato mandrafitra ny fiangonana vavahadin'ny lanitra io mbola miasa Andriamanitra mandrafitra. Ary izaho sy anao ny mbola amboariny tefeny. Aza raha tadiditsika ilay fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ny vary sy ny tsiparifary. Avelao hiaraka ao ihany izy roa. Aza esoriny ozy ny mpianatra hoe tianao ve nanalana ny tsiparifary? Alao ao ihany. Alao ao. Andriamanitra mbola manamboatra. Andriamanitra mbola mandrafitra. Andriamanitra mbola mampianatra. Andriamanitra mbola mialanenina. Sao mba tonga anana aina ilay vato ka ho velona, mba ho anisany izay raisin'i Jesosy rehefa tonga izy. Fa alao ao ihany fa ny vato velona ho raisiko rehefa tonga aho ny tsiparifary dia angonina any antsopotra ka hodorana. Mampitandrina antsika anie izao tenin'Andriamanitra izao ry havana. Ary tsy izao ihany, ny teny rehetra nomena antsika hatramin'izay mampitandrina. Fa mampatsiaro antsika androany Andriamanitra fa aiza ho aiza ny misy anao. Vato velona manaiky arafitra Andriamanitra ve? Ho tonga trano fanahy ka ho raisin'i Jesosy rehefa miverina izy. Tsisy mijanona eto anie. Ho raisiny na ianao makana fitsarana mandrakizay izay mahafadiran'ovana, na ianao ho any amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe ambony'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako. Mahafinaritra be io tenin'ny Paul io hoe trano fanahy.
izany angetsika aoka samy eritreritra n'izany aza variana amin'ny trano hitamaso aza variana amin'ny fifaneraserana hitamaso fa tsarovy fa mbola amboarin'Andriamanitra itsika mba ho tena trano fanahy. Rehefa niteny Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona miverina kely ao fa nataony hoe Andriamanitra velona Andriamanitra eto, inona ary ny tiany ambara amin'izany? Raha Andriamanitra velona ny antsonan'Andriamanitra eto amin'ity anjarantsika androany ity dia izao hoe Andriamanitra no tompon'ny fahavelomana. Ny fahavelomana dia an'Andriamanitra. Andriamanitra no tompon'ny aina, Andriamanitra no manome fahavelomana. Fandarintsika ilay tenin'Andriamanitra milaza hoe izay manana ny zanaka no manana fiainana. Izay tsy manana ny zanaka dia tsy manana fiainana. Satria Andriamanitra velona ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany aina, izany fahavelomana ao amin'ny Kristy Jesosy izany no tiana hananan'ny olona rehetra mba ho vonjena izy. Ary izay ilay vato velona. Olona velona ao amin'ny Kristy manana fahavelomana izay tsy tratry ny vokatry ny fahotana na anjakan'ny fahotana, ary tsy azo ny fahotana sombalako satria trano fanan'Andriamanitra. Izany anay isika, izany anay ianao e. Raha mety ianao dia izany no mombanao. Raha tena manaiky ianao fa Jesosy no Kristy, raha tena manaiky ianao fa Jesosy no mpanjakanao, dia izany no toerana misy ianao. Ary ny vavahadin'ny fiainatsita tsy haresy azy, efa mongomongo, efa torotoro teo amin'ny azo fijaliana ny fahafatesana. Efa resy ary tsy hahafongotra na oviana na oviana ny fiangonana Jesosy izany. Na oviana na oviana tsy hahafongotra ny fiangonana Jesosy izany. Dia mbola nahazo asa indray Petera, tsy vita no vato voalohany anorenana, fa mbola homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Ay, quel privilège! Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsarovy ry havana fa izany fanomezana fanalahidy izany dia fanomezana fahefana. Tahaka ny olona anankiray ilay hoe bras droit hozy izy ry zareo mpanao tsy miteny misy ilay olona atao hoe bras droit ny anina honiny izany hoe tena manana kapasité hafahafa izy ao ambadika eo, manana zavatra tena fahefana tsy fantatr'olona izy ao fa bras droit ny antsoina azy. Fa tahaka an'izany ny omena fanalahidy ao amin'ilay trano fanahy izany dia Petera no afaka miditra amin'ny efitra rehetrarehetra ao, manana ny fahefana hiditra ao izy. Izany Petera. Ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra. Misy fiangonana rahavavy moa diso hevitra ihany amin'ity resaka Petera sy lakile ity. Tsy akory hoe mpampiditra olona any amin'ny paradisa akory Petera, tsy izay ilay izy. Fa ny fanalahidy izay nomena ny Petera dia ahafahan'ny Petera ho tena mpitandrina-draharaha ny fanjakan'ny lanitra. Ilay fanjakan'ny lanitra resahana eto koa, aoka tsy ho diso hevitra tsika, fa fanjakan'ny lanitra eto an-tany ny resahana eto. Hoy ny mpandinika sy ny mpamakafaka ny
baiboly. Fanjakan'ny lanitra eto an-tany ny resahana, omena ny Petera ny fanalahidy, satria nahoana? Mbola ny olona eto an-tany mbola rafitra aloha ho tonga fiangonana vaovao. Ka mbola ny olona eto an-tany izay atsangana ho trano fanahy no tsy maintsy miditra ao Petera ho Mpitandrin-draharaha. Dia tahaka an'izany izaho sy anao. Vato izay napetraka na rafitra ho trano fanahy, izay ao anatin'ny efitrano rehetrarehetra tsy maintsy hamboarina, tsy maintsy gerena. Dia hoy izy Jesosy hoe, omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra. Inona ary ny fehezina? Inona ny vahana? Inona ny fehezina any an-danitra? Inona ny fehezina ety an-tany? Inona ny vahana any an-danitra ho ety an-tany ary ho vahana any an-danitra? Ary satria trano fanahy ny resahana, ary satria mbola eto an-tany ny fanjakan'ny lanitra resahana io, dia mbola be dia be ny manangoly an'io trano fanahy io. Be dia be ny asany devoly sy ny firongony, izay mbola mandavo, mahapotika, mandreraka ny vato fanahy ao amin'izany fanjakan'ny lanitra eto an-tany izany. Ary dia tsy mahagaga, nomena fahefana Petera hamey ny fanahy maloto, ny fanahy ratsy, izay rehetra mangeja ny olona, mba hahatonga ny olona hanana fahafahana, hahatonga ny olona handray ny fahafahana ao amin'ny Kristy, ka handray ny famonjena. Izay ny famehezana. Ary rehefa nomena ny Petera ny fanalahidy, dia nomena n'izay rehetra mino, izay rehetra manaraka ny apôstôly rehetra, nino ny teny notoridy izao, nomena azy ny fanalahidy, nomena ny fiangonana ny fanalahidy, ahatonga ny fiangonana hamey ny fanahy maloto, mba ahatonga ny olona ho tena vato velona afaka handray ny famonjena. Izany eny no asan'ny fiangonana. Ary izany no mahatonga ny fifoazana miteny hoe, fa manina moa no misy apahan'olona hamey ny devoly, fa tsy ny fiangonana ray manontolo no mamey ny devoly. Mipetraka ny fanontaniana, fa manao inona izany le ambiny? Kanefa ny fanalahidy izay nomena ny Petera hamehezany ny fanahy maloto rehetra, dia nomena ny mino rehetra, nomena ny fiangonana. Fa manina ny fiangonana no misalasala, manina ny fiangonana no mialangalana. Mampalahelo, mampalahelo. Ny fanahy maloto izay manangoly isan'andro amin'ny endriny maro samihafa, mila fehezina izany. Ary ny famehezana sy ny famahana efa tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana izany, sy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, efa tanteraka izany. Fa mila ny fiangonana mampiely izany, mila ny fiangonana mampiasa izany, fandresena izany, mba hahatonga ny olona ho voavonjy. Mazava amintsika tsara angamba ny asa sy fampahirezana natao eo amin'ny fiangonana, fa natao amin'ny fiangonana io, ary anirahana mihitsy ny fiangonana. Dia nitohizan'i Jesosy ilay izy, na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia fehezina any an-danitra, na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Inona indray ara ny vahana? Ny vahana dia izao, ilay etam-pahotan'ilay olona. Vahana iny mba hanana fahafahana, mba hanana saina, hanana etaeta, hanana lay fitiavana ho velona ao amin'ny Kristy Jesosy. Vahana daholo
reny gadra-pahotana rehetra reny, vahana reny, be ny fahotana mangeja, be ny fahotana zay mamitaka tsy hain'ny olona akory, tsy fantantsony hoe aiza ny lalany satria efa tamana loatra ao izy. Mila vahana reny, mila vahana reny. Izany no an'rahan Jesosy asy ianao ry havana. Aza misalasala ianao, aza mialangalana, omena fanalahidy ianao hanokotra ny fanjakan'ny lanitra ho an'ny olona. Ity no lalana ahafahan'ny olona miditra any. Maninona tsy ampiasaina ny fanalahidy? Tsaroantsika tsara fa teo amin'ny Pentekosta no nampiasan'ny Petera voalohany io fanalahidy io. Teo ny ampiasan'ny Petera ny fanalahidy voalohany indrindra. Miainoa iny Jesosy Kristy izay efa nombonareo, efa natsatoka reo tamin'ny hazo fizarana. Andriamanitra nanangana azy, mitory am-pahasahiana. Izany ny olona manana fanalahidin'ny lanitra, mitory am-pahasahiana ary resy lahatra ny asan'Andriamanitra. Izany no ampanirahana asanao. Vahao ny olona, vahao ny olona mba hahatonga azy ho vato velona, mba hahatonga azy handray ny famonjena. Aza misalasala ianao, irahana ianao hamatotra, hamey ny devoly sy ny asany, ny fomba ny rehetra, ary ambany gadra-pahotan'ny olona. Asa omeny Jesosy atsika izany, asa omeny Jesosy atsika izany ry havana. Efa nomenan'ny Petera, Petera ny solotena amin'izay maha-Petera azy, fa ny Mino rehetra izay manaraka oriana dia manana n'izany fanalahidy izany amin'ny tanany, ary mangeja ny asany maizina, ary mamany fatoran'ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Haitsika tsara le tenin'Andriamanitra, isika ane ka efa manoatra noho ny mpandresy satria izany rehetra izany efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fahafatesana efa mongomongon' Jesosy izany, nitsangana tamin'ny maty izy. Ary ao aminy isy mpiainana, ao aminy andraisana fiainana. Dia ho asy ianao izany, ho asy ianao izany anie. Ny anjaran'ny Petera sy ny 12 efa vita ny asany, efa mipetraka, efa mirafitra izy. Fa itsika manao ahoana amin'izao mbola andro fiandrasana izao. Mahavariana mampalahelo ny zavatra mitranga. Ny fotoana tsy atsika, olona andeha hijery jeux des îles kilalao firy maty. Tsy atsika ane ny fotoana. Omenanao ny fahefana, omenanao ny fanalahidy. Aza mangatakandro ianao, tsy hainao akory ny rehefa avy eo. Nampiasainao ve ny fanalahidy ny menanao? Nampiasainao ve ny fahefana ny menanao? Ny ao anatin'ny saina dia andeha hijery fety, andeha hijery kilalao, andeha hijery fahafatesana no hita. Tsy fantatrao, tsy hanao ny fotoana ry havana, tsy hanao ny fotoana. Araraoty raha mbola nomen'Andriamanitra fanalahidy ianao, hanomponao, hampiasainao, hangejanao ny devoly sy ny asany rehetra, ary ho vahanao ny olona mba hanana ny famonjena. Dia hoy Jesosy hoe aza miteniteny, aza tenenina akory amin'olona izany hoe izany Kristy. Tsy mbola tonga ny fotoana, mbola tsy tonga ny fotoana. Eo mantsy Jesosy manomboka amin'ny 7:70 ao izy, dia anomboka iresaka. Ao izy ao aorianan'ity anjarantsika ity dia efa miresaka ny amin'ny fahafatesany sy ny fijaliany, ny iroso ho any amin'ny Jerosalema, any amin'ny hazo fijaliana. Ka tsy mbola mila resahana ny olona izany, tsy ampafantarina ny olona akory izany, fa aleo alohan'ny olona amin'izao. Ny zavatra mahavariana ane dia izao raha tsaroantsika ane tamin'i Jesosy natao batisa, Andriamanitra mihitsy ange no niteny ity no zanako malalako izay sitrako. Tsisy tsy narehan'izany ny olona teo. Fa maninona moa no mbola misalasala izy? Vita le batisa rehefa avy eo adino daholo izany, ohatrany tsy nisy. Ny mpanohitra ny tsy miraharaha, ny mpanesy tsy miraharaha, dia ohatrantsika izao ihany, ohatrantsika amin'ny fiainantsika isan'andro izao ihany.
toriana ny tenin'Andriamanitra, ampianarina ny tena ny eo ihany ny eo, rehefa mivoaka eo dia efa ny atao ihany ny atao. Mahavariana ary izany no mila vahana izany, mila vahana. Aza lazaina hoy Jesosy, aza lazaina fa sambatra ny tsika, sambatra tsika mahafantatra hoe izy no Kristy, sambatra tsika izy no fantatra tsika hoe izy no ananantsika famonjena. Aza mangatakandro, ekeo amin'ny fonao, ekeo amin'ny vavanao, fa Kristy no mpanjaka, Jesosy no mpanjaka, Jesosy no mpamonjy. Tsy manana famonjena afa-tsy ao amin'ny Jesosy tsika, tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesosy Kristy. Aza mangatakandro fa miverena amin'ny fitiavana voalohany, tahaka le andro voalohany vao ninonao iny, dia miverena ary aroto ny fotoana, fa tsy ho hainao na andro na ny ora raha ho avy Jesosy. So dia tahaka ny sebina jerena nanaovan'Andriamanitra ny sebina, hasoroko aminao ny akanjo, hasoroko aminao ny falay homeko ny Eliakim zany. Ry havako, rehefa tsy ho ampiasainao ny fanalahidy omeny hafa, fa izy mahay manangana vato mahay manangana vato Andriamanitra. Sao dia Eliaki sebinany efa rahantsika tompoko, matahora fampitandremana no ataon'Andriamanitra, fa tsy fampitahorana kosa, fa mbola andro-pahasoavana izao, mbola andro-pahasoavana izao, mbola afaka miverina, mbola afaka manatona, mbola afaka miroso ary mandray ny fahavelomana ao Kristy, mba ho fiasam-pahasoavana eo am-pelantanantsika hanangana izany rafitra izany miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Dia izao ny ambaran'ny Romanina. Raso mihitsy vakiako fa sao dia tsy ampy ny zavatra lazaiko. Romanina toko faraka ambin'ny folo ny anjarantsika farany teo, andininy fahaenina amby telopolo dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izy Jesosy Kristy no niaviany izao rehetra izao, ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony, izy anie no memboninaitra mandrakizay. Amen. Zao ny amafy dia andray ny anjara irany.
dia misaotra ny atoko-piritsika ry havana noho izany hira ho an'i Jesosy zany. Ankehitriny tsika dia tonga eo amin'ny filazana ny raharaha-piangonana, angatahana ny tokony antsara anatiny ety. dia mbola farina trano ry havana no hiara-banantsika indray amin'izao alahady fa 7 volana aogositra 3 sy 4 izao. Miarahaba ihany koa ireo izay rehetra manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra YouTube na koa amin'ny alalan'ny Zoom. Miarahaba tompoko dia ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamatoa Serge Ratiananahary isika nitarika antsika tamin'ny fanompoam-pivavahana androany, ary ihany koa misaotra Andramatoa Olgara Miadanarso izay nitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Misaotra ihany koa ireo rehetra nandray anjara, nanatotosa sy nahatanteraka izao fotoana izao. Raha misy amintsika ry havana no sambany androany vao tonga miara-mivavaka eto dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Dia faly miara-abanao ny fiangonana, fifaliana ny mandray anao eto amin'ity toerana ity, dia tsy inona izany fa ilay tranon'Andriamanitra raintsika, ilay vavahadin'ny lanitra. Tonga soa tompoko, dia ilay Andriamanitra manakarepahasoavana, izy izay nitondra sy nitantana andianao tonga eto, izy no mbola omba sy tantananao ihany koa ka tanteraka ny fikasana tsara rehetra ao anatinao ho voninahitry ny anarany. Dia raha sitrakao arin'izao fotoana izao dia misy anatonanao amin'ny équipe accueil andray ny coordonné mba hahafahantsika mifanerasera. Misaotra tompoko. Araka ny efa nambara tamintsika moa, ny iray aman-dreny Mpitandrina mianakavy dia lasa mba niala sasatra kely nanomboka tamin'ny sabotsy 9 volana aogositra, ary izany dia mandritra ny 2 herinandro, dia aoka isika mba hitondram-bavaka azy ireo. Dia toy izao indray ary ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Tsy miova fa ny fiangonana dia misy hatrany ary manomboka amin'ny 10 sasany isaky ny alahady maraina, dia misy ny fampitana izany fotoana izany amin'ny alalan'ny Zoom sy ny YouTube. Misy ihany koa ny traduction en simultané araka ny hitantsika eo amin'ny fafana zany ny ahafahantsika miditra ho amin'izay. Ny asa fanatsarana travaux kosa dia mitohy hatrany isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 4. Ny eo amin'ny salle des fêtes moa no atao amin'izao miampy an'ireo fanadiovana maro isan-karazany, dia manentana antsika hatrany mba hifanometanana fa tena asa lehibe tokoa no atao anatin'izany. Dia toy izay koa raha misy afaka mba karakara amin'ny sakafo an'ireo olona izay manatanteraka ny travaux, dia raisina an-tanandroa afaka manatona ny tompon'andraikitra ho amin'izany. Dia manaraka tsy miova ny famerenan-kira ho an'ny amafisaky ny asabotsy hariva, ny alahady ihany koa aoloha sy aorian'ny fanompoam-pivavahana. Dia amin'ny efa miditra moa, efa hanomboka mieritreritra amin'izay tsika zao ny rentrée, ka ny pazapaha-bibla zany dia miverina indray manomboka amin'ny 9 volana septembre amin'ny alalan'ny Zoom zany, ka aoka isika efa hiomana ho amin'izany. Ny catéchumène kosa dia miverina manomboka mianatra ny 10 volana septembre ho antsika izay maniry hiditra catéchumène zany antanteraka ny fianarana catéchisme, dia aoka isika hiomana amin'izany amin'ny 7 ora maraina no manomboka izany ao amin'ny salle caté. Ho an'ireo efa manohy moa dia
manohatra-ny ihany koa izy. Ny fanatanjahantena sy fitezam-batana karate miaraka amin'ny monsieur Augustin dia isaky ny sabotsy amin'ny 5 ao amin'ny salikate dia aza misalasala isika tonga manatrika izany fa misokatra ho an'ny rehetra izany. Tsy voatery anana kimono isika fa tenue de sport no entintsika dia efa mety. Ny fanadiovana amin'ny sabotsy 2 septambra dia ny fiangonana mifanometanana amin'ireo loholona, ny mandray anjara amin'ny liturgie kosa ny alahady zany fa 3 volana septambra dia anjaran'ny loholona. Ny sujet de prière ho an'izay manao vavaka fisaona sy fangatahana tsy adino ny mitondra mibavaka ny tafo, ny asa anatiny sy ivelany. Ny diakona groupe CSD kosa no miandraikitra ny rafraîchissement ny alahady fa 3 volana septambra. Ny diakona tompon'anjara kosa manomboka ny volana septambra zany dia ny groupe CSD. Dia ireto indray ary ireo daty tsara ho tadidy. Ny 2 volana septambra manomboka ny sabotsy 2 volana septambra amin'ny 10 ny permanence médicale eto amin'ny fiangonantsika. Zany dia isaky ny tanterahana zany isaky ny sabotsy voalohany amin'ny volana, premier samedi du mois, ka misy ny fizaham-pahasalamana maimaimpoana ho an'izay mila izany. Zany moa dia vokatry ny fiarah-miasa sy fanoloran-tenan'ireo équipe médicale eto amin'ny fiangonana izay tarihiny docteur Léon dia aza misalasala isika manatona azy ireo isaky ny sabotsy 1 volana ny amin'ny 2 volana septambra za manomboka amin'ny 10 ora aty amin'ny salle infirmerie no ahitantsika izany. Dia misaotra ireo mpanompon'Andriamanitra ireo isika ny amin'izany fanoloran-tena izany ary misaotra n'Andriamanitra ihany koa ahafahantsika manana izany permanence médicale izany. Ny 7 volana septambra kosa araka ny efa nambara tamintsika ombeniombeny dia etsika 13e mada, zany moa dia fanoanana ny asa sosialy izay tanterahan'ny fiangonana, ka manomboka amin'ny 10 ora maraina izany ao amin'ny salle des fêtes. Ny ho hitantsika ao anatin'izay dia fanehoana sy fampiratiana ny kolotsaina sy ny soatoavina malagasy. Ahitantsika mazava ho azy sakafo malagasy, ny kilalao isan-karazany, misy ihany koa ny fampiratiana ny kabary izay ataon'ny FPMA ary ny ahitantsika hanehoana ny fitafy malagasy. Dia manentana ary antsoina ny filohan'ny sampana tsirairay avy mba anentana ny mpikambana rehetra ao aminy amin'ny fanatotosana sy fiarah-mientana amin'izany. Dia ny fiangonana manontolo ihany koa antsoina isika rehetra hitarika ny namana sy tapaka ireo havana rehetra mba hiaraka isalahy amin'izany. Ny 17 volana septambra kosa dia isy ny fisaoranan'Andriamanitra noho ny 70 taona ny tandreman'ny pasteur Falimanana Rarindranto dia aoka hitondram-bavaka izany mpanompon'Andriamanitra izany sika ary ihany koa hitondram-bavaka ny fotoana. Ny 7 sy 9 volana oktobra kosa dia isy ny retraite ny fiangonana izay tanterahana any la roque d'Enterron. Ny loha hevitra izay iopanana zany retraite zany dia qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux, araka ny Matio 7:20. Ny anatanteraka ny fampianarana sy ny fanentanana amin'izany dia membre du collectif d'accompagnateurs spirituels izay niofana ao amin'ny association Aspire, association pour l'accompagnement spirituel. Misy olona 3 izy ireo zany amin'izany efa navita fiofanana manokana, hitantsika eo amin'ny fafana ny mombamomba azy ireo. Ka ny tsirairay zany dia mahazo ny anjarany daholo, aza misalasala, aza mihoatra fa miavaka amin'ny fanaontsika isa-taona izy tia hatrany amin'ny zaza madinika ka hatrany amin'ny atao hoe zoky olona indrindra dia samy mahazo ny anjarany miaraka amin'ireo animateur ireo.
dia ny pension complète moa zany dia 43 € isan'olona, zany hoe tsy mahandro sakafo zany sika fa efa ny any atoerana no mikarakarany sakafo amin'izany, fa ny asabotsy atoandro no reparti refusera no ataontsika samy mba mitondra kely zany tsika ny asabotsy iarahantsika amin'ny sakafo, fa manomboka ny sabotsy hariva, ny lahady maraina, ny alahady atoandro dia efa iny atoerana ny sakafo. Dia efa misokatra ny fisoratana anarana aza misalasala manatona ny birao, dia mariana ihany koa fa afaka atao tsara ny manefa zany ny sarandasy amin'ny alalan'ny chèque vacances ho antsika izay manana izany. Raha misy kosa ny mety hoe manana olana arabolana fitaterana dia afaka manatona ny ray aman-dreny Mpitandrina na ihany koa manatona ny birao, fa tsy ataontsika sakana izany ilay hoe 43 € isan'olona, satria tsy izay no zava-dehibe amintsika fa ny fahatongavantsika manatrika izany fotoana izany. Dia tombony kely anankiray misy piscine ho any mety misy fotoana ahafahantsika ho an'izay maniry mba milomano kely, se rafraîchir kely dia miomana ho amin'ny maillot. Dia toy izay hatrany azadino ny filohan'ny sampana rehetra manentana ny mpikambana ho aminy mba hanatrika izany retraite izany. Ny 27 volana oktobra kosa dia hetsika faharoa any fiangonana zany. Ny fomba hanatanterantsika azy amin'ity dia amin'ny alalan'ny tonom-bolana promesse de don, ka ny ekipa finance no mandray izany. Dia azavaina tsotsotra amintsika ny fomba ahafahantsika manatanteraka zany, ohatra mpandray anankiray na fianakaviana anankiray na mety namana ihany koa, dia hitambatra izy anao tonona ohatra hoe 100 €, dia manatona ny ekipa finance izy dia milaza hoe izay dia mikasa anolotra 100 €. Dia azo atao tsara, misy fomba azo anatanterahana azy, azo alefa tsikelikely, ohatra hoe ataonay indroa mandoa izany ka 50 € amin'ny volana zao na amin'ny andro toy zao, ny 50 € manaraka dia amin'izao no anatanterahana azy. Dia aza misalasala zany sika manatona an'ireo ekipa finance ireo. Io hetsika faharoa io moa zany dia amenoantsika ny kitapom-bolan'ny fiangonana anatanterantsika ireo efa aminona ny budget zay efa tapahantsika no tany amin'ny voalohan'ny taona zany. Dia ny hetsika faharoa zany anisany tena hoe iankinan'io budget io, dia mba manentana antsika tsirairay avy tena anome arak'izay fohitsika izay vitantsika ihany koa mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ny momba ny animation moa dia ho hitantsika miandalana tsikelikely eo ny amin'ny fanatanterahana azy. Ny manaraka izay kosa dia ireo vaovao avy amin'ny sampana, avy amin'ny amafy, antso fivoriam-betsy ara-potoana ny amafy ny 10 volana oktobra amin'ny 2 ora sasany, samy mitondra sakafo atoandro hifampizarana. 10 septembre mialatsiny tompoko. Avy amin'ny SVK dia ao anatin'ny afanomanana ny hetsika 13e dia ny SVK dia miantso ny vehivavy rehetra sy ny mpikambana ao aminy ny asabotsy faharoan'ny volana septambra amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora ary ny alahady 7 volana septambra aorian'ny fanompiovahana eto amin'ny fiangonana anao ny répétition mba anomanana izany hetsika ny 13e izany. Avy amin'ny sekoly alahady, chers parents et enfants, c'est avec plaisir que les moniteurs vous convient à un brunch le dimanche 3 septembre à 9 h à la salle des fêtes. Ce sera l'occasion de se retrouver avant les débuts des cours, de faire plus ample connaissance
d'échanger. Nous vous attendons nombreux, les moniteurs. Avy amin'ny STK kosa, misy anankiroa zany izy reto avy amin'ny STK, le samedi 2 septembre à 15h à l'église. Donc, on appelle les jeunes et les STK pour une réunion et répétition. Je pense que c'est en vue de la préparation du Etzketrezemada, c'est ça? Oui. Et il y aura aussi autre chose, bien sûr, la rentrée et tout. Deuxième annonce. Donc, si tu as 16 ans ou plus, la section jeune de l'église t'invite à sa rentrée le samedi 16 septembre. Donc, nous te donnons rendez-vous au parc Longchamp à 14h pour passer un après-midi ludique et convivial. Viens comme tu es avec une tenue confortable, un goûter à partager et bien sûr avec ta dose de bonne humeur. Nous avons hâte de te retrouver. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à te rapprocher de l'IANSU ou du bureau STK. Ni vaovao avy any ivelany. Avy amin'ny SVK faritany, ny SVK Fatsatsa dia manasa antsika amin'ny kermesse izay karakarainy ny sabotsy faha-telopolo ny volana septembre amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 9 ora hariva any Lyon ao amin'ny EPTM Vaux-en-Velin la soie. Hitantsika eo amin'ny fafana ny andinindininy mahakasika izany. Dia toy izao indray kosa ary ny rakitra izay voaraintsika tamin'ny 20 volana aogositra farany teo. Ny rakitra voalohany dia mitotaly 361 €. Ny voaray tamin'ny panier 261 € ary ny panier connecté kosa 100 €. Ny rakitra faharoa zany izay natokana ho an'ny ezaka an-trano, ny panier totaly 304,30 €, ny tamin'ny panier 219,30 € ary ny panier connecté 85 €. Ny totalin'izay rakitra natolontsika izany dia 665,30 €. Ampatsahivina trano sika zany ho an'izay olona vahiny fa misy ny rakitra anankiroa. Ny rakitra voalohany dia natao ho an'ny fonctionnement de l'église ary ny rakitra faharoa kosa dia ho an'ny ezaka trano. Ho an'ireo izay mampiasa ny CB kosa, carte bancaire, dia na paiement par téléphone dia misy panier connecté anankiroa izy ireo dia ny tsy mifono ho an'ny fonctionnement ary ny fono manga ho an'ny PAE. Misy tompon'andraikitra mijoro eto aloha mitazona izany panier connecté izany dia manatona azy ireo tsika manatanteraka izany. Ny ekipa finance kosa dia vonona trany andray ny voaloham-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika etsy aoriana. Ny banque alimentaire koa dia misokatra trany ho antsika izay mila izany. Izany dia hitantsika ao amin'ny salikate ary azo atao tsara ihany koa ny manatona ny tompon'andraikitra. Dia raisina tanandroa ireo izay maniry hanohana izany. Mety ilaintsika amin'izany resaka PPN, na ny menaka, na ny atody, ny conserve, tous les produits non périssables. Dia izay indray ary ny vaovao sy ireo asa miandry eto amin'ny tafontsika, aoka sika hitondra mibavaka hatrany izany rehetra izany. Dia mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, fa ny fiadanany kosa dia ao amin'ny olona rehetra izay akasitrahany. Ia misaotra ny tonia isika noho izany vaovao marobe dia marobe izany dia mampahery antsika rehetra anao izany asa soa voalaza teo izany. Satria dia hiroso amin'ny vavaka trano, avy eo dia anatitra ny rakom-pisaorana izay anaovantsika ny hira fa 7 sy 3 zany. Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra tompo sy mpanjakanay io, rainay eo amin'ny Jesosy Kristy.
tsy mitsahatra ny misaotra anao izahay izay mpanomponao, satria na dia tsy mendrika aza dia noho ny fitiavanao, noho ny famindraponao dia mbola afaka miaraka mivavaka mankalaza ny anaranao masina, mandray ny afatra avy aminao ato amin'izao fiangonana FPMA Aix Marseille izao. Misaotra tompoko, mankatelina tompoko. Raha mijery totika izahay, mahatsiaro ny dingana rehetra ny lalovana. Raha mijery ny trano ankehitriny, mahita ny asa sy ny fanatsarana rehetra no entin'ireo mpanomponao, dia mahagaga sy mahatalanjona tokoa tompo, ary mahatsapa fa teo foana ianao, ary ny fitantanany tana maherinao no nahatonga izao. Dera, laza, voninahitra natolotra ianao tompo. Indreto izahay miondrika eto anatrianao, mivavaka ho an'ny fanatanterahana ny ezaka, vina, fifidianana ity trano fiangonana ity, izay natokanao amin'ity tafo Aix Marseille. Tsy miafina aminao ny etaeta, ampandrosy anatanteraka izany fifidianana izany hatramin'ny farany, ary izay efa noentina mataonana. Tsy miafina aminao fa maro ny asa mbola miandry, araka ny voalazan'ny Mpitandrin-draharaha teo, betsaka ny vola mbola tapiavina. Mangataka izahay tompo, vangio ny fanahinao masina izahay mba hanana finoana miorina tsara, ahaizanay hisaotranao mandrakariva noho n'ireo fahasoavana rehetra efa natolotra ao anay, ka hanana fahazotoana feno eo amin'ny fanomponanao. Ka sio ny fonay aneo ny fifaliana sy ny fankasitrahana amin'ny fo mazoto. Hiara isa lahatrany ka natanteraka zao tanjona fifidianana trano izao, satria ianao Andriamanitra no miasa ato aminay, miasa ato anatinay, na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana anatanteraka ny sitraponao. Apetraka feno ampelantananao ny momba n'ity fiangonana ity. Tantany mandrakariva ireo mpanomponao, ny mpitandrina, ny mpiandraikitra rehetra amin'ny asa nametrahanao azy ireo avy, sy ireo mpino tsy ankanavaka, satria izahay tsirairay dia samy vato mirafitra aminao, araka ny afatra noentin'ny mpanomponao anay teo. Ho Mpitandrin-draharaha ao amin'ny fanjakanao, ka ho fitaovana ampandroso ny fanjakanao dia ny ety an-tany, na ara-bola, ara-pitaovana, ara-pandaminana, ary indrindra ara-panahy. Anjakao tompo ny foniny tsirairay, anjakao ity trano ity mba ho vavahadin'ny lanitra, satria ny tranonao dia trano fivavahan'ny firenena rehetra, ka izay rehetra miditra ato, na izy na iza, na aviaiza izy na aviaiza, na aiza ny misy azy, dia tsy mba ho diso anjara amin'ilay fitiavanao, areny sy andrainy ka hitoetra ao amin'ny teninao dia ny filazantsarany Jesosy Kristy mpamonjy anay, ka ho vavolombelon'ny fitiavanao ary tsy ho diso anjara amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka izay rehetra ho atao ao tompo dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Fangatahana ny anay, fa ny fanatanterahana sy ny fahefana dia anao, ary fantatray sy mahatoky izahay fa ianao no manatanteraka izay mahasoa anay. Efa nanafatra ianao hoe raha miray amika anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataony izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Misaotra tompo, mankasitraka tompo, ho anao ny tera sy ny laza ary ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
anatin'ny rakim-pisaorantsika. Izao tsika dia tonga eo amin'ny fanatanterahana ny vavaka fisaorana sy fangatahana. Raha vavaka sika tompo dia mbola feno fisaorana anao izay ry Andriamanitra arainay io ny tamin'ity alahady androany ity satria fantatray fa teo ianao tompo ny taonanay ho avy eto amin'ity tempolinao masina ity. Maro tokoa tompo ny sakatsakana izay mety nanakana anay, tao ny orana, tao ny harerahana,
nefa tsy navelanao hipetrapetraka foana izay fa tianao ny andreny teninao, tianao ny andrafitra anay indray amin'ny teninao, tianao izay ny kambana aminao, ho tanterahanao aminay ny sitraponao. Misaotra anao izay satria tsy ny herinay na ny tanjakay na fahanay tonga taty fa ny fanetsehany fananao masina. Ankehitriny Tompo, mitondram-bavaka izahay ho an'ity fiangonana izay nametrahanao anay ity, dia ny FPMA Aix Marseille. Fantatrao Tompo ny raha marobe izay miandry eto amin'ity fiangonanao ity. Ianao no hanome hery satria asanao izany sy hanome tanjaka ireo olona tsirairay izay niantsonao. Dia ao koa ny projet-an'ny FPMA national, be ny vokatra fa ny mpijinja mivitsy. Ianao izay tompony vokatra Tompo no aniraka mpiasa amin'izany vokatra izany mba hiany fiangonanao eo amin'ny ametrahana ny Mpitandrin-draharaha isaky ny fiangonana. Mahatsiaro am-bavaka ny tanindrazanay izay Tompo, izay ao anatin'ny ady sarotra ao mafy indrindra, ny fahantrana lalina dia lalina nefa manan-karena ny taninay. Mangataka aminao izay ho an'ireo mpitondra firenena isan-tsokajana mba hijery ny vahoakanao, fa ianao tokoa dia ianao no manome fahefana, nefa Tompo ianao koa no manala an'izany raha ohatra ka tsy araka ny sitraponao. Tondram-bavaka izahay ny amin'izany firenena izany mba anatona anao, ianao Andriamanitra no hivavahana, fa tsisy zavatra izay tsy hainao atao Tompo, ary tsy arakaraky ny fihevitry ny olombelona ny fihevitrao Andriamanitra. Ny amin'ny fiainanay tsirairay avy efa atongotra ny fidiran'ny mpianatra, ao koa ireo hamonjy ny asa aman-draharaha ny amin'ny fialan-tsasatra, dia apetraka eo am-pelantananao izany izay rehetra mahasoa ny fiainanay. Ny amin'ny hoavin'ny taranakay dia apetraka eo am-pelantananao Tompo, ary mametraka manokana izay marary tsy salama na eto na fantatray na tsy fantatray any amin'ny hôpitaly. Ianao no angatahanay hanome fahasalamana ho an'izy ireo, ary ho an'ireo izay manamanjo Tompo, ianao no ampionona ny fony satria tsy lasaiza tsy akory ny havana malala fa eo akaikinao ihany, fa ianao no hanome fiononana ho an'ny fianakaviana. Izany vavaka izany dia tianay ny manakambana amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny amin'ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izany nasazy ao anay, ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra ny amin'ny fahafapanahy fa manafahana ny ratsy. Anao fanjakana sy ny ela fanahitra mandrakizay. Amen. Misaotra ny Tompo sika riavana totosa soamatsara izao fotoam-bavaka izao androany, ka alohan'ny anomezana antsika ny afatra sy ny tsodrano dia ho ataontsika ny hira voalahatra. Andinin'ny voalohany alohan'ny afatra, ary ny andinin'ny faharoa kosa alohan'ny tsodrano. Eo mpianjakana.
ankehitriny matahoran'i Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ary anio ny Andriamanitra izay nitopoiny razanareo tany andafin'ny ony sy tany Egypta ka manompoa an Jehova. Ny andininy faro. Tsodranotonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, hitay anao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mitafo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Voninahitra any amin'ny avoindrindra raisy zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo amin'ny fitiavana, ny fifaliana sy asa. Dia mirava ny fiangonantsika dia manaova herinandro sambatra indray eo manelatry Jesosy Kristy. Misy rafraîchissement ny tompoko zany atolotry ny SVK atry amin'ny parvis dia ny antoko-pihira